malala ho mitompo ho aminareo ane ny fahasoavan'ny Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mandosira ny fandravana. Mandosira ny fandravana. Zany no lesona azontsika tsoahana ato amin'ny mofinainan'io Lioka 1:20, ny andininy 20 hatramin'ny 4:20. Mandosira ny fandravana. Ao anatin'ilay lahateny faminaniana izay nataon'i Jesosy Kristy momba ny Jerosalema, na raha ny marina kokoa momba ny tempolin'ny Jerosalema, izay nolazain'ny mpianatra fa vato tsara rafitra ary voaravaka tsara. Ambaran'i Jesosy Kristy fa ho avy ny fotoana tsy maintsy horavana zany ary tsy avela hisy vato hifanongo aza. Dia eto amin'ity andininy izay diniantsika ity mihitsy no iresahana ny amin'ny endrika iaviany zany fandravana ny tempolin'ny Jerosalema zany. Ary tsy ny tempoly fotsiny fa i Jerosalema ray manontolo mihitsy no hiaran'ilay fandravana. Tena goavana ny fandravana izay izy. Ny Apokalipsy ny testamenta taloha ao amin'ny bokon'ny Daniela 7:9 sy 7 dia miresaka ny fandravana io ka anambarany fa fahavetavetan'ny fandravana no entina ilazana azy. Anambarany zany fa goavana ny fandravana izay izy. Eto ohatra ambara fa voahodidin'ny miaramila. Raha miteny Jesosy ny amin'ny fiavian'ny miaramila romanina izay hamotika sy handrava ny tanàna ny Jerosalema ray manontolo. Tena loza no iafarany satria tsy avela hisy intsony hitoetra ao Jerosalema. Nasaina mihitsy ny kristianina rehetra hiala ao Jerosalema. Hony voalaza eto manao hoe izay any a Jodia aoka handositra ho any an-tendrombohitra, izay ao Jerosalema aoka handositra ho any ivelany, izay any an-tsaha aoka tsy hiditra an-tanàna intsony. Any amin'ny filazantsara marka moa dia mbola ampino hoe izay any amin'ny rihana ambony aza midina, ary izay ao an-trano, izay any ivelany aza miditra ao an-trano intsony. Entina ilazany zany fa tsy tsara ny hitoerana ao amin'ity tanàna ity izay everina fa misy ampo diso toerana fotsiny ihany ny amin'ny fitehirizana azy. Fa izy ary amin'izany fotoana izany ho hitsakitsahan'ny jentilisa ary tena voazimbazimba tanteraka mihitsy. Ambara ry avako malala fa tena tanteraka zany faharavana zany tamin'ny taona 70 tao aorianan'i Jesosy Kristy, izay endrika ihany koa anehoana ny fitsaran'Andriamanitra, ny fitsarana ny jiosy indrindra tamin'izay tsy ninony amin'ny Jesosy Kristy ho Mesia. Dia antsona ny olona handositra ny faharavana, ny fandravana, antsona ny kristianina hiala ao Jerosalema. Ary misy mihitsy aza tamin'izany fotoana mpahay tantara jiosy anankiray izay miteny fa amatapitrisany no isan'ny jiosy, nisan'ny
Mpino izay novonoana tao Jerosalema tamin'ity fotoanandro ity ary tsy nisy na kristianina iray aza velona noho ny amin'ny faninjehan'io tao Jerosalema. Aoka tsy ho diso hevitra isika fa tsy Jerosalema akory no ratsy manahoana ka tokony ialana. Ndreo hihevitra isika fa fotoana tokony ialana amin'ny fiangonana zao tsia, fa lay faratapon'ny fahalotona na ny fahavetavetam-pitondran-tenan'ny olona no tian'ny tompo ialana, andosirana. Ny teny hoe mandosira dia azo adika koa hoe omeo lamosina na hoe hitodio, tsy hiverenana intsony ny lalana rehetra izay nandratra, nandavo. Ary indrindra tafiditra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny karena isika dia fotoana indrindra zao ahafahan'ny mino rehetra mandositra ny karazam-paharatsiana rehetra, mandositra ny fahotana rehetra, mandositra ary tsy miverina intsony amin'ny izay efa nahameloka teo aloha. Ambara fa tena ao anatin'ny vanim-potoana na ny hoe andron'ny jentilisa izao, araka ny ambarany 4:20, andron'ny jentilisa ka feno faharatsiana ny tany, manjakazaka ny fiainana jentilisa, saingy antsona kosa ny mino handositra izany fiainam-paharatsiana izany, handositra sy hanome lamosina ny endrim-paharatsiana rehetra izay misy ankehitriny, izay manendrika izao tontolo izao ary toa mahazo toerana sy mahazo laka aza. Antsona ny mino mba handositra ny karazana ratsy rehetra izay miseho ankehitriny. Izany no entina ilazana eto fa lozan'ny bevoka sy ny mitaiza kely amin'izany andro entina ilazana ireo sokajin'olona marefo amin'ny finoana, mety tsy hatapa-kevitra, mety milangilana sy misalasala eo anatrehan'ny finoana. Vanim-potoana sarotra ho an'ny zazavao amin'ny finoana ny vanim-potoanan'ny andron'ny jentilisa, ny vanim-potoana ankehitriny, indrindra eo anatrehan'ny karazana fampianaran-diso samihafa izay mety mandrobo, mety mandetika ka iantson'ny tompo antsika andositra azy ireny. Mandosira ny fampianaran-diso, mandosira ny asan'ny satana, mandosira ny asan'ny maizina rehetra, fa loza ny faharavana izay ho avy. Ary ny faharavana dia miaraka mandrakariva amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Ndraho diso tara loatra ary, ndraho tratra aoriana ka hiaran'izany fitsarana izany, dia antsona isika andositra ny fandravana sy ny faharatsian'ny tany ka hifikitra kosa amin'i Jesosy Kristy ilay marina, izy no afaka hamonjy hanome fiainam-piadanana ho antsika. Deo n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Velom-pisaorana anao izay Andriamanitro, ilay andrinan'ny fiadanana, ilay efa tonga tety amin'izao tontolo izao nitondra fiadanana ho anay. Misaotra anao izay satria ao aminao no misy ny mampitony ny olona ny fiainanay sy ny tabatabany izao tontolo izao. Ao aminao no misy ny fitsaharana ho anay. Ary ankehitriny izay dia mivavaka ho an'ny kristianina rehetra mba ho voahatanteraky amin'ny finoana, indrindra ireo zazavao amin'ny finoana voaresy lahatra, mba tsy ho elingelen'ny satana ka ho mora mirona, mora lavo, fa hifikitra mafy aminao Andriamanitra ilay marina mahavonjy.
entinay ambavaka eo natrehanao mba ho voaro ny fanainao masina ny mino rehetra amin'izao andro faratsiana izao, mba arovy amin'ny ratsy, arovy amin'ny asany maizina. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.